Salama tompoko ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fafito amin'ny dimapoltsika androany a tonga loza goavana mitatao ny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny tsy fahafantarantsika loatra izay tena antony namoronana ny fetin'ny mpifankatia ny Saint Valentin ka izay no ndeha hoaroso eto anlohantsika amin'ny ity anio ity afaka roa andro tokoa mantsy tigadona tanteraka ny 7 volana febroary fotoana izay natokana indrindra mba ankalazana an'izany fotoana lehibe izany tsy tonga ho azy nefa izany fankalazana izany fa nisy tokoa izay tantara nanamarika ka nahatongavantsika amin'izany fankalazana izany taloha ela be ry zareo romanina antika de nankalaza ny fety izay nantsona hoe Lupercal ity fotoana ity de natokana zareo mba hanomezam-boninahitra ilay Andriamanitra izay nantsona hoe Faunus ity Andriamanitra ity de ninono zareo tamin'izany fotoana fa mpiaro azy ireo teo amin'ny sehatry ny fitiavana ny fananana taranaka ary koa ny ala sy ny biby maro isan-karazany ka ny 7 volana febroary 7 fa 5 volana febroary no fotoana izay natokan'zareo ireo mba mezam-boninahitra manokana ity andriamanina ity izay tena nanamarika ny fankalazana de ny fiarahana misakafo sy fiarahana misotro ary ny fiarahana faobe ao aorianan'ny fankalazana ny fotoana izany hoe rehefa tapitra ny fotoana fankalazana isaky ny hariva de miara misakafo be ny olona miara misotro toaka ary aorianan'izay de miditra ao anatin'ny fiarahana faobe afaka aminao firaisana avokoa ny olona rehetra na iza ao anatin'ny toerana izay natokana mba ankalazana an'izany fety izany ka na mpivady na tsy mpivady na olona mpifamotra na mpianatany iza afaka miray avokoa ary de miteraka faratsina sy fahavetavetana goavana teny anivon'ny fiarahamonina romanina zany fankalazana izany fety zany tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 527 de niezaka ny Papa Gelas Premier ny amin'ny fampidirana ny fetin'ny mpifankatia mba anaronana tanteraka na mafana tanteraka ny fankalazana ity fetin'ny Lupercal ity ka tsy tonga ho azy ny safidianana ny datany fa 7 volana febroary mba ankalazana ny fetin'ny mpifankatia fa nisy tokoa izay tantara nanamarika an'izany andro izany tamin'ny taonjato fahatelo taorianan'i Jesosy Kristy de namoaka lalàna ny emperora Claude II fa tsy misy fanamasinam-panambadiana azo atao tsony ny anivon'ny fiangonana vokatry ny fiainany isan'ny tanora izay miroso amin'ny asa fanompoam-pirenena na ny fanaovana miaramila no antony zany satria azakazaka nankany amin'ny sehatry ny fanambadiana ny tanora ary vokatrany de ny ena be nisan'izy ireo nanao ny asa fanompoam-pirenena na ny miaramila tamin'izany fotoana nefa ny fanjakana romana de nila vatandela maro satria nanafika firenena maro isan-karazany izy vokatry zany no antony natonga ny emperona namoaka an'ity lalàna ity ny amin'izay tsy fafana manao fanamasinam-panambadiana izay na de zany aza ny fanjavanisy de niezaka ny mpanompon'Andriamanitra iray na ny pretra izay nantsona hoe Valentin de Terny nanao fanamasinam-panambadiana taty amin'ny sisitsisiny ka ho andro tanora izay teroso tao anatin'ny sehatry ny fanambadiana de nataony mariazy any taty amin'ny sisiny zany hoe tsy ofisial akory na teny amin'ny teny anivon'ny fiangonana ara-dalàna fa tena amin'izay toerana nafana na masina ny fanambadian'ireo tanora de nataony any izany vokatra ny zavatra zany no tateo rindrina kely rehefa tonga teny Ampotsofin'ny préfet izay nantsona hoe Placide izany zavatra nataony izany de namoaka didy fampisamborana n'ity mpanompon'Andriamanitra ity préfet ity ary namono azy ao faty zato taona mahery taty aorianany na taorianan'izay nitranganjany tantara zany izay vao nanapa-kevitra ny Papa Gelas Premier ny amin'izay ankalazana manokana ny 7 ny volana febroary satria io no fotoana izay namonona an'ity mpanompon'Andriamanitra ity mba atsiarovana an'izany zavatra lehibe nataony ho an'ny tanora izany ka natokana izany fotoana zany mba ankalazana ny fetin'ny mpifankatia atsiarovana an'izany zavatra nataony mpanompon'Andriamanitra izay nantsona hoe Valentin de Terny izany izay napiditra ny tanora tao anatin'ny sehatry ny fanambadiana ara-dalàna raha izay mamarina manambara azy atsotra
raha ho resana tsotra izay zava-misy ankehitriny raha ho ampitahina amin'izay tantara izay de ny antony izay tena ankalazana ny fetin'ny mpifankatia zany de atsiarovana ny fotoana izay na ny lorany ty mpanompon'Andriamanitra ity ny ainy mihitsy mba hiarovana ny antsoina hoe fanambadiana ara-dalàna ny zava-misy nefa ny ankehitriny de miverina ry amin'ilay fankalazana ny fetin'ny Lupercal na ilay fankalazana ny Andriamanitra ny Romanina izay antsoina hoe fônisy tam'izany ny fomba fankalazan'ny olona maro isan-karazany ity fetin'ny mpifankatia ity amin'izao fotoana iresantsika zao satria tanora tsy mbola ao anatin'ny sehatry ny tokantrano miroso ao anatina firaisana amina fomba mamoehitra maro isan-karazany mpivady efa manana ny tokantrano kanefa de miezaka ny manao an'izany mankalaza an'izany fetin'ny mpifankatia zany any amina olon-kafa any ambadika any satria izany no mahafinaritra ny fony sy everiny fa mba afahany manamarika ity fotoana lehibe izay natokana ho an'ny fetin'ny mpifankatia ity izay mitarika antsika ao anatin'ny confusion totale na tena zavatra fanjavozavona tamteraka mihitsy satria tsy ho amin'izany mihitsy ny fomba natokana mba ankalazana nyity fety ity fa anomezam-boninahitra manokana ilay mpanompon'Andriamanitra zay nampiditra ny tanora ho ao amin'ny sehatry ny fanambadiana ara-dalàna ka resahany zany tantara zany amintsika ambary zany mba afatsika mandinika tsara tsy ny fankalazana azy kory no ratsy any amin'ny Kolosana 2:4 fantatritsika tsara ny ten'Andriamanitra fa aza vela misy tsara nareo izy amin'ny isotronana amin'ny finanana na amin'ny andro firavoravona zany hoe ny andro fety de tsisy afaky ny tsara tsika mihitsy raha ankalazana zany aritsika fa amin'ny fomba hoana nefa no afatsika mankalaza azy tanora tsy mbola miditra anatin'ny sehatry ny fanambadiana ara-dalàna akory nefa de miazakazaka makany amin'ny sehatry ny fanaovana firaisana amin'ny fomba ratsy maro isan-karazany izay zavatra nanimba ny fiarahamonina romanina tam'izany fotoana no miverina ankehitriny mitady hanimba ny fiarahamonina misy antsika ka ilana fitandremana be mihitsy izay fisaintsainana fo izay no entina tamitsika tam'ty anio ity mba afatsika misaintsaina sy maka izay lesona tandrify ho antsika ny amin'izay fomba ataotsika mba ankalazana an'ity fetin'ny mpifankatia ity izay dia metraka amin'ny veloma mandram-piona mandrapitafa ho amin'ny video manaraka indray samiar ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko